Jery tan'Andriamanitra avy hatrany isika. Jery tan'Andriamanitra avy hatrany isika. Mpanjaka faharoa toko fahaenina. Mpanjaka faharoa toko fahaenina. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andiny fa 7:40. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andiny fa 7:40. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nampandeha ny soavaly sy ny kalesy ary ny miaramila be ho any izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary rehefa ny fo maraina koa ny zatovy ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy, indrisy tompoko, ahoana ny ataontsika? Ary hoy Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. 7:40. Ary Elisa nivavaka hoe, Jehova mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Romanina toko faha 11. Romanina toko faha 11 andiny fa 7:30. Romanina toko faha 11 andiny fa 7:30. Endreny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany. Ny fitsarany tsy hita lany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza ny nahalala ny sain'i Jehova? Ary iza ny mpanolontsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao rehetra izao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony. Iarahantsika mamaky ny farany hoe, izy anie no memboninaitra. Amen. Taritin'ny tompo sika androany iresaka ao anatin'ny fotoana fohy ny amin'ny loha hevitra anankiray hoe ny zava-misy hita maso sy ny zava-misy tsy hita maso. Raha atao amin'ny teny frantsay ny tena mety mahalaza azy dia mety hoe ny fait anankiray dia ny anankiray adikako hoe fond. Azavaiko ilay izy avy eo. Ilay tantara teo aloha raha tao mpanjaka faharoa nivakitsika teo dia mitantarany amin'ny Elisa sy ny zatoviny izay niaraka taminy ary tonga miaramila be hanafika azy. Ny zava-misy hita maso dia tonga ny miaramila sy ny kalesy hanafika azy. Izay zao ny zava-misy. Zava-misy raha ohatra ny hoe tonga dia iainantsika amin'izao vaninandro izao, zava-misy mba hazonao anazy tsotra aloha dia hoe ohatra ny hoe lahady ny andro androany. Zava-misy izany sa zavatra tsy misy? Tsy avy ny orana. Zava-misy izany misy taona indray avy ny orana. Zava-misy izany hita maso izany azonao ve ilay izy? Nona ahako izany. Zava-misy izany sa tsy zava-misy? Misy izany. Réel izany. Izay ny fe misy. Ohatrany hoe mialafo ny vidim-piainana zava-misy izany sa tsy zava-misy aloha? Sa tantaraina hoe angano izany tsy... Zava-misy koa dia hoe ohatra ny hoe izay zavatra tsapa ny vatanao izany, zavatra hita amin'ny masonao, zavatra reny sofinao, misy milaza vaovao aminao hoe misy zavatra ohatr'izao no mitranga ny ananiny fa misy efehany amintsika ilay izy. Zava-misy izany. Zava-misy afaka notsapahin'ny tananao ohatra ny hoe mafimafy ity zavatra ity fa tsy malemy. Zava-misy izany. Izay no antsoina hoe fait. Ny olombelona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia miaina amin'ny zava-misy.
zay le hoe miaina amin'ny zava-misy tsy mbola niteny izany ve ianao hoe miaina amin'ny zava-misy zay misy eo ny iainana tsy tady ny tsy hita ve fa zay zava-misy no iainana ny olombelona rehetrarehetra dia miaina amin'ny zava-misy araka ao ve lohatra eo takizay ty zavatra anseho tya ny mpanompon'ny Elisa dia nahita ny zava-misy inona ny zava-misy ozy izy ao nisy kalesy misy miaramila be nanodidina andeha anafika an'zareo zay ny zava-misy zay ny fe réel tsy mandainga izy raha miteny an'izay satria zay tokoa no hita zay tokoa no hita amin'ny maso teo zavatra hitan'ny Elisa zavatrafa no hitan'ny Elisa mahita le zavatra tsy hita le olona mahita ny zava-misy azonao ve le izy manino ny Elisa mahita zavatra tsy hita le olona miaina zava-misy satria karazana olafy Elisa satria karazana olafy izy dia mahita zavatra hafa androany taritin'ny tompontsika mba halala fa misy ny fe ny zava-misy ary ho an'ny olona karazany hafa resantsika ho izy le karazany hafa ny karazany hafa dia zay olona miaraka amin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ny antsoina hoe olona karazany hafa antaniana akaikinao hoe ianao hoe karazany hafa hoe sa le normal aloha hoe ny olona normal mahita ny zava-misy normal tsy diso mihitsy tsisy tokony bedesana anazy mihitsy hoe ianao hoe tsy mahita hoe tsy avy ny orana ianao milaza hoe avy ny orana rehefa hoe tsy avy ny orana dia tsy afaka andainga ianao fa tsy hoe velaro ny elo nefa tsy avy ny orana lazain'ny olona adaly ianao satria tsy mandeha amin'ny zava-misy hitan'ny olona rehetrarehetra ozy aho hoe ny olona karazany hafa no mahita ny tsy hita zava-misy le tsy hita ten'Andriamanitra atao amin'ny Romanina ataoko 9:10 milaza hoe izy ozy izy hoe izy ny haviany zavatra rehetrarehetra izy no mihazona azy sady izy koa no antony izy ane no membonahitra izy io teneny mafy Jesosy Kristy Jehovah Andriamanitra izy ozy izy no antony zavatra rehetrarehetra ny olona rehefa nandray an Jesosy Kristy dia miditra ao anatin'le hoe karazany hafa tao dia resahako mivantana aminao le izy rehefa nandray an Jesosy Kristy ianao dia efa resantsika foana zany hoe manana antom-pisiana hafa ianao zany na velona raha ianao na miaina ohatra ambon'ny olona rehetrarehetra na mandeha bus ohatra ny olona rehetrarehetra na mividy vary ohatra ny olona rehetrarehetra na manatitra mpianatra ohatra ny olona rehetrarehetra na mitady vola ohatra ny olona rehetrarehetra dia efa hafa ny antom-pisianao ny fiainanao manomboka amin'ny anao manompo an Jesosy Kristy manomboka amin'ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia manomboka misy fond ny fiainanao azonao ve ny olona tsotra mandeha amin'ny fay fotsiny ny olona rehetrarehetra ary isika rehetrarehetra dia miainao anatin'izany fay inona zava-misy rehefa avy eo dia atoandro ny andro rehefa avy eo dia honona ianao na dia fifadikanina ry androany dia honona ny olombelona rehetrarehetra normal zany fa ny olona karazany hafa nanona ary izy misy antony manona anazy tsy le resaka antony any amin'ny fe satria efa ela ny sakafo farany tsy izay le antony fa misy fond ty tanysain'ny Romanina toko 9:10 eo amin'ny 9:30 izy manazavana azy tsara izy ny haviany zavatra rehetrarehetra ozy izy dia tahiantsika kely izy mba ho azonao tsara izy ny haviany zavatra rehetrarehetra zany hoe ny olona rehefa tonga ao amin'i Jesosy Kristy rehefa manana fiainana mifamatotra amin'i Jesosy Kristy ozy izy ny sary efa nazavain'ny pasteur zay nisy fotoana hoe ity isika dia miafinao miafinao tsika dia ny olona rehefa tafiditra ao anatin'izay hoe miafinao amin'i Jesosy zay rehefa miainao amin'i Jesosy Kristy zay dia apartiran'iny fotoana iny manomboka amin'iny fotoana iny dia Andriamanitra no hiavian'izay zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainana zany hoe ninona fay mipetraka ninona fay miseho ninona le antsoina hoe zava-misy hita maso dia ny haviany iny dia avy amin'Andriamanitra zay rehefa tsara ny tantaran'ny Job
no resaka ny devoly sy ny satana sy Andriamanitra, nisy autorisation tamin'Andriamanitra vao nahazo nikasika Joba satria maninona Joba efa mpanompon'Andriamanitra. Tamin'izany mbola tsisy resaka hoe nandray an'i Jesosy Kristy fa efa safidin'Andriamanitra Joba. Rehefa safidian'Andriamanitra Joba dia efa nisy ny fiarovan'Andriamanitra. Atao fosy izy Satana zao io nge arovanao dia zay mahatonga an'izany fa meo akse kely ahako sokafy ny akse mba hidirako. Okey arozy izy Andriamanitra sokafako ny akse. Iza ny avin'ilay akse Andriamanitra no manokatra dia voly manararoatra an'ilay izy fotsiny. Azonao ve ilay zavatra resahako iza ny avin'ilay izy Andriamanitra. Ozy izy fa izy no ny aviny izao zavatra rehetra izao. Miaina amin'ny vanim-potoana 2023 isika. Miaina izay zavatra misy eran'izao tontolo izao hiarantsika. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ny zavatra miseho dia Andriamanitra no hiaviny izay zavatra izay. Ny olona rehetrarehetra mieritreritra ilay fitondrana tamin'ny anana mihitsy nefa tsy nety dia nananana dia tsy nety dia mbola toy izany zandry kely izy dia tsy mety dia ohatr'izao. Ny olona rehetra mitady ny raisonnement fa mitoky ny tenin'Andriamanitra hoe izy no miazona azy. Matoa zany ny situation anankiray, matoa ny fe anankiray mitoetra eo maharitra amin'izay durée hitoerany eo ho an'ny olona rehetrarehetra. Rehefa olana le izy dia tadavana hoe ahoana ny hamana an'ity olana ity. Izany hoe mamaha olana le fe, le zava-misy vahana amina zava-misy hafa. Inona ny azo atao hamana an'ity fe zava-misy anankiray ity, olana ity. Dia mitady ny olona hoe ahoana ny hamana an'ity zava-misy ity. Fa rehefa ho an'ny zanak'Andriamanitra, mety ho vavaha iny dia mety tsy ho vavaha. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra, Andriamanitra no mampaharitra olana anankiray eo amintsika. Ary Andriamanitra no mampaharitra fitahiana anankiray eo amintsika. Azonao ve zavatra resahako? Andriamanitra ozy izy no miazona azy. Azonao ve dikan'izany miazona azy? Raha misy zavatra io masoandro io Andriamanitra no miazona an'io. Afaka manao étude ny scientifique sy ny mpanao géographie sy ny zavatra rehetrarehetra isaina hoe ohatrany ahoana ny tena fandehan'ity vao étudier ny fisehony fa ny fiazonana an'io Andriamanitra no miazona azy. Ary isika dia miaina amin'izay fiazonan'Andriamanitra izay. Ninona situation mitranga eo amin'ny fiainanao tsy fantatra hoe ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana fa zao aloha mila azonao Andriamanitra rehefa tonga le karazany hafa ianao dia Andriamanitra ny haviany io olana io ary tahaka ny Andriamanitra ny haviany io fitahiana io ary Andriamanitra koa mametra ny fotoana faharetany eo amin'ny fiainantsika. Na hivavaka tsika azontsika atao no mivavaka. Zany tsy midika hoe ka tsy hivavaka tsony zany miala ho azy io rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra zany. Miala ho azy hoe inona moa zany? Ny vavaka natao hifampiresahana amin'ny Tompo. Ny olana natao hitezahana Tompo atsika. Ny fitahiana natao ny Tompo hitazana atsika, tsy zany? Fa tsy hoe ny olana ihany no hitazana, ny fitahiana koa hitazana atsika. Manahoana ny toe-ponao? Fa Andriamanitra manana ny fotoanany. Mety eo amin'ilay efa tsy aritra tena efa mangidihidy tena efa leo be an'ity situationko ity ahako. Osy izy izinao. Mety ahoana ihany ara momba anaty mety misy fanontaniana tsy voavalitsika mihitsy fa rovina misy question zay rovina. Dia Andriamanitra miteny andrany zaho miazona an'io. Zaho miazona an'io ozy izy. Amin'ny fotoanako Andriamanitra miazona. Raha vao toizanao ny ten'Andriamanitra dia mahita koa ianao hoe izy no antony. Fanontaniana tsy mipetraka foana ve zany hoe pourquoi? Fa maninona? Fa maninona izany ohatr'izao? Fa maninona izany ohatr'izao? Zaho moa tambola kely zaho zanaky dadanay sy mamanay moa zany dia telo lahy zay telo lahy zay dia mamanay manana rahavavy zandrany dia zanak'izy io mirahavavy indray. Zaho moa efa taraikiraiky zany vao tonga tsy misy mielanelana 12 taona ny zasy ny zoko eo alohako. Efa tsy dia nieritreretana oatra. Fa mamanay dadanay sy mamanay niteraka ny zoko Corolla dia niaraka même génération zay niteraka roa vavy koa ny zandra mamanay.
dia rehefa teny ariana teny a dia tonga 12 taona taty aoriana dia lahy kely dia le niteraka le vavy roa vavy le rahavavy mamanay zany a nangataka hoe zay tena nareo mba efa manana rola fa aleo io lahy kely ny ndry io a mba ho anay zareo any an-dafy no mipetraka tantaray mamanay anaty ty ariana le izy fa inona ny tsy naraikitra le izy mbola kely mbola mora zao sarotsarotra mikarakara taratasy oatra aty anatiko aty zany fa fantatra hoe malahelo izy rehefa tena teneniko be ohatra zay fa tena mieritreritra fa maninona ary ny tsy raikitra le izy inona ny olana vizasa inona pourquoi azonao ve le izy fa raha lasa tantsika mety tsy nitory teny teto androany a mety tena mety mitaingina zavatra hafa nataoko any na mitaingina remy mandeha milalao azy zany e azonareo tsy fantatro ko mety mpanompon'Andriamanitra ihany ako fa tsy miaraka tamintsika ny planin'Andriamanitra rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia hafa le tsy azonao be dehibe reny a izy ny antony le tsy fantatro be dehibe hoe fa maninona izy no antony ny zanak'Andriamanitra zany rehefa tsy mahafantatra an'le fond an'le fe dia vaky loha ohatra ny olona rehetrarehetra taka le mpanompon'ny Elisa ny eritreritra hoe fa ahoana ny ataontsika ary Elisa fa feno vao mifoha maraina izy dia efa mailomailo dia efa nijery dia efa nahita tokoa raha be ny ato tanàna ozy fa Elisa mahita zavatra hafa ho antsika zanak'Andriamanitra rehefa miara-miafinao amin'ny Kristy ny fiainantsika dia Andriamanitra no antony zavatra rehetra le zavatra tsy azontsika io mihitsy za manasanao za mitady akory comprendre raha mitady ny raisonnement ianao a lasa kely tsika lasitsika raha vao mitady ny raison hoe fa inona ny zavatra tsy azoko tamin'izaho mbola kely oatra zany a aty ariana le izy azoko ary faly ahako eto so ihany aho fa tsy lasa mba ara-bao aloha za fa tsy lasa eto aho zao tena faly ahako za tena milaza aminao tena faly aho afaka mijory eto anatrehanareo androany tena faly ahako ary tsisy toerana mamiko iriko misy aho amin'izao sekondy zao akoatra ny eto satria fantatro ny antom-pisiko satria fantatro ny tondran'Andriamanitra ary na tsy azoko ary ny antony androany izy no antony azonao ve le izy rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia izay koa ny tantaranao ten'Andriamanitra mitohy ato izy aneno membonahitra io resaka voninahitra io a na samy kristianina ary samy manana ny heveran'iny izy io tamin'ny heriny raha tsy diso pastera ny resaka hoe ny antsoina hoe mariazy be voninahitra dia buffet zay dia mety afaka ampianako hoe tena hoe efa voky tanteraka iny ny olona mbola feno le latabatra tena miaiky mihitsy anao tena feno voninahitra raha angale mariazinareo feno voninahitra dia tena faly ery le olona re voninahitra ny tompo reny be dia be ny olona mieritreritra fa zany ny antsoina hoe voninahitra fa ny voninahitr'Andriamanitra ry avina taka n'le antony tsy fantatrao taka n'le antony namelany an'iny zavatra iny isy eo Andriamanitra no manana voninahitra ary tsy omeny ny hafanaoviana zany mety tsy ho azonao le izy ozy izy ianao inona voninahitra Andriamanitra amin'izao fiainako tsy mandeha amin'izay loniny izao izy mahafantatra androany tena fampaherezana napetraka ny tompo atsika tsika tsy mibanjina ny zava-misy miaina amin'ny zava-misy tsika dikan'izany tsy hoe lasa daladala tsika fa efa tsisy loka ao an-trano dia tsika mahita loka ao aminatiny tsisy loka ao efa tsisy loka le zaza jerevo loka aloha le zaza e tsika raisonnement ty zay mahatonga ny kristiana lazany olona fa lasa dala mantsy rehefa mifangaro reo fonce ferreux manomboka tsy mivaky loha ato zalahy dia mandeha ato nefa ny ato efa tena baranany efa tsy fahonoana tena mihitsy androany tompo tena mitarika atsika hoe manazava ny tompo hoe misy ny antony za no antony misy ny mahatonga an'io za no mahatonga an'io Andriamanitra misy ny fiazonana an'io maninona io mbola maharitra misy question be dia be any anatintsika any fa androany ny tompo dia mamaly tsotra za no antony
manana ny tanjoko ahako ho anao, manana ny tanjoko ahako ho an'ny zanako. Mila hanananao antoka aloha voalohany indrindra dia efa ao ve aloha ianao. Fa zany fon zany tsy miady. Zany tenin'Andriamanitra zany hoe izy anie no miambonandra tsy ho tenen'ny olona tsy ao anatin'izany. Fa na ny zavatra ny aina ny joba raha teneniko anao toko firy vao azo ny joba le izy. Fifampiresahana manahoana sy takiny ahoana vao azo vao voaray ny joba le izy hoe zay ke le izy. Andriamanitra ke manana planina. Ary ny tantaran'ny joba dia nampianarina ny soratana mba ho fianarana ho antsika. Tantaran'le mpanompo ny Elisa dia nisoratana mba ho fianarana ho antsika. Inona zany no tokony ataontsika? Androany dia hifampivavaka tsika. Raha ohatra ianao ka le olona karazan'ny olona tepoka voalohany resahako teo, mila manana antoka aloha ianao hoe tena efa ao ve, tena efa tafiditra le hoe miara-miafina amin'ny Kristy ve ianao. Amin'izay fotoana izay vao afaka ho azonao, vao afaka ho azonao hoe misy fond le fiainana, tsy mandehandeha ho azy zany. Fa ninona zavatra miseho raha mandalo aretina ianao androany, misy antony, misy lafika eo ambany ao. Zao tontolo izao rehefa mandalo aretina, fanafody, dokotera tonga dia tonga dia mandeha automatika. Fe mitarika fe, zavatra mitranga isan-karazany. Fa ny zanak'Andriamanitra dia mahafantatra ny antony, ary izay no mahatonga le hoe fiadanana. Anatin'izao fahoriana izao nge tsy mampisy fiadanana e. Tenenina fotsiny io ka tenenina fiadanana. Sa miasa saina be. Fiadanana rahalahy, fiadanana ranabavy. Izay moa fomba fiarabany etiko inona moa. Ianao ve teny hoe manahoana tsy lazaina hoe mpiny voatonga. Fa fiadanana. Fa ny fiadanana dia ho an'ny olona izay mahafantatra fa misy fond ambadika ao. Andriamanitra miazo. Ninona zany fe mitranga eto ambonin'ny tany, eto ambonin'ny fiainako, za efa eo ambonin'ny tany maherin'Andriamanitra. Tsy miseho amin'iny fotoana iny, tsy miseho amin'iny segondra eritreretinao iny manambara fa izay ny tantaranao. Andriamanitra no mitantananao amin'ny zavatra izay tia ny tondrana ary amin'ny fotoanany. Izay zavatra tena mila azonao amin'ny fotoanany Andriamanitra manatanteraka ny sitrapony. Zany zavatra any averiko indray mandeha azo atao no mivavaka. Rehefa tonga ny aretina, za tena teny anao ndao hifampivavaka. Misy sujet de prière afaka apetraka eto. Isaky ny talata misy fotoana fifampivavahana. Za tena miteny anao raha misy zavatra manavesatra, soraty, miresa, izay ny ilana ny ankonana. Miditra bebe kokoa anatin'izany tsika amin'izao saison zao. Mifampitaiza ny ankonana, hifanohana ny ankonana, dia ao anatin'izay tena hoe mifampivavaka. Raha misy situation manavesatra dia ndao dia hifampivavahantsika. Fa zao ny fifampivavahantsika dia tombony fifankatiavantsika sy tombony fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Filazantsika ny fatokina amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra dia efa fantatritsika fa izy no miazona dia amin'ny fotoanany. Andriamanitra mijery ny toe-ponao eo am-pivavahana. Hafa ny fijery. Fa tsika mitodika amin'Andriamanitra ny amin'ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Azonao ve ilay izy? Dikan'izany dia tahaka ny Elisa. Anatin'ny sujet de prière tokony hifampitondrantsika mbavaka dia ny fampivavahan'ny fiangonana mba ahiratra. Izay nataon'ny Elisa. Mifona aminao atao posisy. Ampahirato ny masony. Tsika izany rehefa miaraka ao anatin'ny ankonana, ao anatin'ny fiangonana, tsy afaka hifampitsaratsara. Rehefa misy olona be taraina aminao, zaralahy tsy manam-bola indray. Dia na hoe misy karazana zavatra, misy karazana mantsy tsikireto. Misy karazana olona le be taraina na zavatra ohatr'izany. Na hoe misy karazana ohatr'izany koa, misy hoe mahery be. Misy olona misy tena izay mihitsy nefa ny variété napetraky ny tompo atao anatin'ny fiangonana. Dia izay ny ifamenoantsika. Ny antony mahatonga antsika samy hafa ohatr'izay dia mba hifampivavahantsika. Hifampitondrantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izay le hoe hifampivavahana tahaka nataon'ny Elisa hoe ho an'ny zatoviny. Le Elisa raha raisina ny contexte taloha dia ohatrany hoe mpanompon'Andriamanitra mivavaka ho amin'ny mpanompony, ho an'ny olona miaraka aminy. Fa tsika mitovy eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Tsy voatery ny pasteur na tsy voatery ny olona heverinao hoe manana titre
ny tokony hifampivavaka, ny vavaka ao anao vao ho afaka ianao, fa isika rehetrarehetra mihitsy. Mila miditra anatin'izay tontolo izay isika mba hitomboantsika miaraka ao anatrehan'Andriamanitra. Androany Tompo dia tena manambara hoe izao no anton'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa tonga zanaka ianao. Amin'izay fotoan'izay dia ho tafatoetra anatintsika ny fitsarana avy amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia ho tafatoetra anatintsika ny fiadanana izay tsy misy mahaisotra. Zavatra teneniko anao hikorotana izao tontolo izao. Hisarotra ny fiainana. Zavatra efa voasoratra izany ary efa voalaza an'Andriamanitra fa ho amin'ny faharavana izao tontolo izao. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra misy fond miazona. Izay no tena fampahirezana androany. Amin'izao fotoana izao dia efa hanomboka hivavaka isika. Samy andinika ny tsirairay avy. Tepoka vitsivitsy ny resahako teo. Mety karazan'olona mbola manana fanontaniana ianao any anatinao any. Ny tompony mamaly anao androany. Ny tompony miresaka aminao androany. Raha androany ny fotoana andraisanao an Jesosy dia misokatra anao, mbola misokatra ny vanim-potoana fahasoavana. Ahafahanao miditra. Tontolo tsara, tontolo feno fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy. Nomeny antsika ny zanak'Andriamanitra mba hamonjena antsika. Na aiza no misy anao amin'izao fotoana izao, amin'ny toerana izay misy anao dia miresahan'ny Tompo. Raha ohatra ianao ka variana amin'ny fe, amin'ny zava-misy, raha nionja ny zava-misy no mitarika anao hatramin'izay, dia manaraka an'izay. Io zava-misy io mitarika ny olona hanaonao foana. Ary karazan'ny olona mety efa nandeha amin'izany ianao hoe noho ny zava-misy dia lasa manao an'izao zava-misy hafa anankiray izao. Mitarika ho amin'ny fahotana, mitarika ho amin'ny zavatra tsy mety isan-karazany. Fa androany rehefa fantatrao fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mitaritin'Andriamanitra ianao hoe ahalala fa manana ny antony ahako. Na dia tsy azo ary androany. Dia afaka miverina eo anatrehan'ny Tompo ianao androany. Miresahan'ny Tompo amin'izao fotoana izao dia lazao anazy ny ao am-ponao. Lazao anazy ny ao anatin'ny fonao hoe manahoana ahako. Kay manana tanjony ianao Jesosy ny amin'ny fiainako. Kay manana zavatra heverina ahay manokana ianao. Izany mety mitady ny antony, izany mety mitady zavatra isan-karazany ary mety mivoaka amin'ny sitraponao indraindray ary. Fa androany Jesosy dia mametraka ny fiangonanao. Androany dia manantona anao izay rehetra. Ary mireconnaître fa misy antony ny zavatra rehetra. Ary misaotra fa ianao kay no niaviany zavatra rehetra. Manasa anao hivavaka hisaotra ny Tompo ny amin'ny situation rehetrarehetra. Manasa anao hisaotra ny Tompo ny amin'ny zavatra navelany hitranga rehetrarehetra. Ny amin'izay takatry ny sainao, ny amin'izay tsy takatry ny sainao. Mba ilaza amin'ny Tompo hoe misaotra. Aika ianao no nandamina ny zavatra rehetra. Mbola tsy ary akory sika. Dia efa nanao ny plan amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ndao hisaotra ny Tompo androany. Ka ianao manana hevitra heverana anahako. Ndao angataka amin'ny tompontsika hoe sokafo ny masoko ahitako izay tsy hitan'ny masoko ara-nofo. Mba azahoako hery ao aminao. Ny ampitso mety tsy ho asehoan'ny Tompo antsika, mety tsy ho fantatrao ny zavatra iseho rehefa avy eo fa ndao hiteny amin'ny Tompo hoe ataovy mahazo an'ilay levelina ny fomba fahitanao Jesosy. Ataovy mahita an'ilay fomba fahitanao ahako izay tianao fomba fijeriko, mba hananako fiadanana amin'ny fiainana, mba hananako fitsarana ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Mba afaka amin'ny fiangonanao Jesosy Kristy Tompo mba ho afaka mitahotra, ho afaka mifanahiana isan-karazany. Mety iseho izay zavatra iseho rehetrarehetra
fandroany zay tena mivavaka aminao Jesosy ahita an'ilay zavatra tianao hita zay. Zao tontolo zao ampahitanay zavatra hafa fa zay aibanjana anao. Ayanandrandra amin'ny masonay any ambony zay jery ny fanantenana dia ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.